reny sy tsy ho reny ty ny tena olona compétent fa tsisy azo damosina. Zao tafiditra ao anaty vovony ary mino ahy ela fa tsy ho tafavoaka velona iny. Zao de very lafa kilalao-njazy ty. Fa zao lesy fa de avy sopapa any aloha. Inona sopapa ho tetaviko anareo eo? Sy mba hevitra hita lamoana atoko. Zao raha fity tena efa netideko mihitsy zany zava-drano fa tsy point izy. Zandry tsy keselany ka mbola mifanaly. Ka le histoire tsy kesenao mihitsy ny tsy mety mifampikaolina. Manino? Ary teza marina na fataran-drafidy an'ity tasy tamo. Ko tsy tamin'le fety iny ihany ve? Mo. Dia misamboriny tany dia le niasainanao sécurité ato re. Sady tsy lamboto tsisy filavana azy tsy. So ny kalma azo baiko fotsiny. Fatako tsara ka. Bandy any aminay reny. Zany ve? She. Namako taloha reny fa tity kely dia nidinganiko. Efa fatan'izao hoe mamanay ny tompon'ity orinasa ity dia mbola sahany ihany nivadika tamiko. Sarika izao mahay tsara an'izy ireny. Fa ohatrany tsy dia nandalo intsony marina zareo sa efa mahafantatra? Ndriko mety efa niresaka any ambadika any zay ry zareo. Zay aloha fa mazotoa hoe mandalondalo ihany a. Enika. Tsy haiko aloha izay fandehan tany amin'ny pôlisy tany fa nilaza vata raiky lery. Ary marina ihany zany le tenin'ny Mario. Mario? Ka mifanena taminy a dia nampitahoriny no veriko fa mbola toraka bilao. Za zao mihitsy ny teneny adaly hoe mandalovany a violon. Ny lako ilany kiraha tsy paiso ako. Zay lahy ve manao nadalana dia za tadavilao saringitrano. Azafady a. Zoko koa rangady. Efa kobonareo zoko tsy milamy iny dia tsy mba mikozy aminay. Nangano akory nangakôry nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa nao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amy fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny tsisy tohiny atsika koa mifampatò fiarahatsika hari ka le histoire tsy kesenao mihitsy ny tsy mety mifampikaolina. Manino? Ny anangy raha fety tena resaka tsy mba hoe resa-bola na hoe resaka sandra napitsoko anatatỳ fa resaka amanjana. Top modèle reny hitanao reny ry miaro vola. Izy nefany a parti contre. Zay mahatonga ana amin'ny tenanao hoe tena tsy mety mihitsy io. Zay mahavoanareo matim-behivavy tony. Tsy hitako mihitsy zay mahasamihafa anareo mitsamina. Iza moa lesy nanampon'ny fivadiky ny Tantara ry zandry.
Ary tena mety lery mihitsy zany no tena fôkasy e. Matota raiky ihany. Mbola tsisy mahafantatra zany. Fa atraiza marina moa zany le tena fiaraha-miasa anareo. Samy mahita ny tsy fetezany very zay. Fa le daly misetrasetra iny zay ny tsy itovizanay. Kozy a? Zao ny teneniko an'laisany a. Fa azo laisany. Raha fidy iny a, mahavita manao kamikazy iny rehefa taitra ny lohany. Zaiza. Ohatray. Ary mety hitombona ihany zany fa lery iny namono ny dokotera. Deo ataon'ny latasy ao tsika mianakavy. Maninona? Zay fa complice miaraka aminiko. Za aloha miala tsiny, tonga de lako. Tonga de veloma mandra-peona rafako. De andeha aiza? De hialako ina zavatra efa pista mamay be very zany de mbola hijanonako ihany. Azafady a. Fa hoanao koa reny fanapa-kevitra anao teo reny? Momba nareo sy miaro vola ve? Anao tena ohatran'ny taitaitra fotsiny zany. Efa nresantsika tankeo iny. Ianao mihitsy tsy mahazo zay tiako lazaina. Tsika koa moa mbola tsara indrisaka an'izany hoe hiaraka hipetraka aminareo za. Ka ianao mbola sahirana mandamina ny sainiko. Mbola tsy mahakasika antsika kory ary dia efa jery eo ny asarotam-piarana. Ka tolotra kosa ny diso amin'izany. Eny e, sady fitsinjovako ny antsika koa iny. Za raha dia efa ataony ary sarika resaka mihitsy. Fa hoana? Hoe orinasa mpianakaviana hono ito. Dia maninona? Zany koa ve dia mamenatra? Ka ny ao anaty lohany zao mety hoe parentére fotsiny arako miaro vola. Dia za manao izay nambatambazana anao. Ka moa tsy marina izany? Ivazivaziana manko le teniko. Ao ara fa teneniko izy e. Mama no any talohan'ny zanany. Vero a. Dia amin'izay afaka ny ahiahako. Ataovy sérieux koa e. Marimaritra iraisana tamin'ny problème nateraka ao zany. Raha vehivavy hafa ny tamin'ny terako a. Dia anaiky an'izany ve? Jereo ny problème ny namanao. Dia mahaiza misaotra sy mankasitraka very malala mifidy anao. Nenaka moa ty lalany efa tsy afaka elana intsony. Fa anao tena hitako hoe nanao foana nandray ny décision. Fa hoana? Ka rehefa andeha ny andro a, andeha ny volana. Anao tsy havita ny zavatra faniriany miaro vola mihitsy. Nefa za koa tsy afaka andana azy. Raha olo-kafa izy dia marina izany. Raha tsy hoe ianao mihitsy angamba ny andrangitra anahy. Zay efa zavatra hafa mihitsy. Aleo ary andeha dia ho hita eo e. Tsy zazakely intsony ianao tsy ory a. Ianao ve dia tsy halala ny tokony ataonao? Ao fa hiezaka. Zay fotsiny koa. Bisous. Ao koa mafatsy. Ka moa tsy ohatr'izany ny atao miaro vola rehefa izy falifaly. Sery tsy ory e. Ndry ihany zao no mahafantatra an'izao fa sao dia mantavava ny ray a. Eny mama kosa ny foana. Ka ndry raha saika anafenako. Fa noho ny fahasahiranako no tondrako andry. Fa za ve vao androany fantatra ny resaka fanampiana. Fa hafa kosa ny fiainantsika tamin'izany e. Tika zany izao no tokony ho fetera mama tsara. Zao milazaiko andry a. Tsy tokony ho fantatra tika mihitsy ninona hoe tonga io le vola. Eny rea. Tsy izy apriny tsara. Arety hoariko amin'izay le akanjo.
Fa mama marina moa zany na manambola na tsy manambola dia efa zatra mitsongoloka mijery fripy eny foana. Ndry fa heveriny io lanilaniana amin'ny lamody fahatany fotsiny io vola io. Ny fianarandre raha mbola hoeritreretina. Mbola hiverina hianatra. Raha izaho rery vitako ny fiainako. Fa noho indry no anampin'ny olona antsika. Mama, fa roviana marina mba hoentinao andeha hisaotra an'izany olona izany tsika mianaka? Tsy ilana an'izany intsony. Andray kosa. Sady samy nahita antsika teo fa tsisy nahafantatra hoe avy aiza dia vola farany ity. Fa iny indray moa ty fika masisony laty. Tena mialatsiny langary zany fa tsy maintsy nilazaiko ny marina. Sao dia fantatra ty amiko aty indray mantsy le problème. Ka ho moina ena mba nampilazana ka la olo ty. Zo zao tsy hitako izay navaly miaro vola. Fa inona ny cause tonga tany amin'ny lahy tany? Lazainareo fa niona taminazy? Mitsatoka fotsiny zany. Nanontany ozy koa tsy izany indray marina. So ihany fa nintervenir very fa raha tsy izany tena tsy afaka niala bala. Ay teo mason-dafavy mihitsy zany no nanao carte sur table. Zany ve lesy mbola mampime an'ilay ihany le. Zao ny elitiry zany re. Ny problemako rehetra hatramin'izay lasa any amin'ny lahy daholo indray. Sady amin'izay mbola pira lavitra noho ny anahy. Ko tsy marina indray ary ve zany ozy lahy. Sady ny lahy tonga dia anankitelo be zao. Vao tery hipetraka amin'ny roany zany. Any Vilave. Ka aiza indray? Asarota piaro miaro vola fa trop very koa tsy ety saraka aminaka. Tena zao elary zandry dia efa mila manao régime tsara. Tena mba boto ihany alesy fa ny lahy koa ny tena tantara le. Dia alika mihitsy. Zao zany le hoe sady tsy atany tsy aparafara. Tena efa tsy tompo-tsafidy tsony lesy. Dia efa miamizay farany foana. Mbola avy sara nytitika tianiko moa vao maika. Naninona tsy nararotana tany am-piasana zany resaka tianao atao zany? Ka ianao mbola oisan'ny sahirakirana. Sady ilay izy koa ny resaka nionanay sy tsiory. Dia ahoana? Nahagaga nanafiananao ny tsiory ny rahana tany amin'ny dokotera Félix. Fiona ny lazainy ianao? Important mihitsy. Tsika ny mbola miady hatramin'izao Ary fantatrao ny fomba fiasako. Fa mila sy fantatro daholo ny zavadrehetra. Ka zavatra tsisy dikany izany maître. Tsisy dikany ahoana? Ho tantaraiko anao ny zavatra nanondrahako azy. Tsory nanamafy ny filazan'ny dokotera ombin-drafidy ary afaka mitenoine izy. Aleo tsiory tsy ampidirina amin'izany. Afera naisy rafidy io. Tsiory mbola tsy misy zava-pantany dia sao dia anasaro-javatra. Zany ve ho ianao? Oui, nanenketo koa za. Dia niverina tany amin'ny fahafatesany Simon. Dia inona moa zany mifantany amin'izany? Fa na izany aza, ngamona resy dokotera tsy afaka mifanatana. Samy misy antony manokana ilay taratasy nampitondrainy ny tsiory. Vola iny. Saika andefasana azy hoe hiala ny tanàna satria izy tsy en sécurité. Dia izy moa mbola ny salasala iny. Dia izay nahatonga azy nitady andray. Mazava aminao ve? Dia raha nitanteriny tany amin'ny pôlisy iny dia raisiny zareo hoe kolikoly avolinta mihitsy. Fa raha izany misy mahafantatra. Dia ho sahirana ianao.
fanampiana azy ny antony ny maître fa tsy misy zavatra maizimaizina. Fantatrao tsara angamba fa atao aorianan'ny nahavoarao azy teny amin'ny hôpitaly dia tsy hanasa tsony izy. Eny e, na tsy tehana amin'ny maro io ary amin'izay côté izay ny tadavantsika hevitra. Raha izay indray dia tsy olana. Efa ela mihitsy izy nefa niresaka an'izany tamiko fa somary adididiniko moa. Moviana? Tamin'izy vao niditra kelikely tao amin'ny société fa tsy tia problème ity ka. Zany ve? Nirorosaina izy tamin'izany fa saika ho manipule andrafidy. Raha ny amin'ity ka indray tsisy atahorantsika ny amin'izany. Fa hoana? Efa fiezintsika ireny. Tsy afa mikofoka tsony. Diso nareo. Tena efa manana kajy hafa mihitsy ny sipa iny. Zaro na ifanena aminazy anie mavozona. Fa matahotra okotiny. So zay le sy riela mampalahelo anaovany azy. Tena simba carrière-ny sipa iny. Anaovany tikazy. So zay le zanak'olona voasazy. Fa voasazy ahoana moa ity? Tsy avela mamany voaka-trano, idiny mamany ao an-trano. Ary alahy ty zany kay mbodgisa fotsiny ahoana moa ny afantarany lahy zany zavatra rehetrarehetra zany raha tsy mandady any amin'ny any alahy. Alafoana maneraka anaka mandiany. Ny ahita azy mamaika any lahy fa tsy ny zavatra ampanaovina any lahy. Tsisy an'izany koa mafanao koa tsy azo mihitsy. Zany ery zany tsy sarotiny fa ny aigny ary mataiza. Ao aby asy. Tsangany teny isa fa tsy mitapitapy eo. Mety tsara velatsy fotsiny. Le ry mihitsy ny tena fôkasy. Dia lahy mihitsy no nitarika voalohany teo fa zako fe manara-panjaitra fotsiny. Nitarika taizy? Naka 19 tamin'ny polisy hitady ny mamaniko. Za efa tsy nety. Anisan'izany? Nilatsaka volontaire noho ny fitiavam-bola re mademoiselle. Aza mahita lazainy eo lesy. Efa polisy zao ve no mibaiko dia mbola anda ihany. Iny ary efa netiko parsy. Elahy mihitsy no nitatasika tany amin'ny rafidy tany. Teo kiny nampirodana amin'ny mamanareo. Naontsa an'le ry tany amin'ny rafidy hoe criminel ho mamao. Tsy fanina. Kay. Merci Mia. Merci inona koa? Kay. Ianao kosa? Tsy saina mihitsy tony. Iverinareo fa misy faly aminareo manko eo. Mifona ho azy ay. Sady madama ange efa milamina. Milamina. Ko rafidy ary efa laniko. Hita hoa. Sady le akolitany iny koa nge vao naheno hoe midy any le ry dia nanjavony. Taiza nafantaranareo an'izany? Ny antso secourant comptable izy hoe tsy tafavoaka fa voatazona any. Kosa, tsara ho fantatra izaniko. Dia mamela anay amin'izay zany ry. Tsisy famindrapo zany eo. Raha tsy hoe nga. Hoe ahoana ki? Nareo mihitsy manitrikitrika any amin'ny polisy fa nahita andrafidy namonana dokotera. Za mivetsy poizina. Sûrement. Izy indrindra. Miala tsiranga forsa nampiandry kely. Maître koa vao maly teny tamiko dia somary ohatrany mbola nanomana kely. Tsisy tsinika. Zara ny nanahirana anao. Raha fa zao kaso ny efa elaela ihany mitady anahy. Ka hitanao. Hatramin'ny nahalalako ny société io tsy mitsahatra amin'ny teniny anaranao tsy misy rafidy aminaka. Dia natoky ny teniny ianao. Ka zay mihitsy tiako hamarinina aminao io. Tena tenako anao fa tsy milamina rangany. Ino foana ny problème ny société io? Fa
fangatsy hoe le nafatesan'ny vadiny madama. Marimarina kokoa diso fanantenana ihany le dala satria nieritreritra hoe andovana io société rehefa maty Simon. Kay zavatra hafa nitranga. Efa niteneniny taminakany aloha zany. Tianao zany mbola notanianao anara zany. Mialatsiny fa somary very kely koa tanatin'le tantarany. Foana. Nongo zany tena miintéressé anao amin'izany resaka zany. Ty raharahany docteur Félix ty. Dako manao vao ankety. Ok. Fa mety misy fomba afaka iarovako amin'ny madama. Koinao problème amin'izany, tsy hitako. Ka mety andoto anao ilay izy. Efa voapozy mesera fidiko zany sainao raha izaniko. Non ka. Tsy le tantara taloha tamitsy ny tiako resana. Fa misy fotoana docteur io efa ndresaka taminaka fa narosy monsieur Rafidy miraitsy kombakomba amin'ny zavatra atao. Mareo sa tsy oro ndesanao? Ianao koa tsy mihaino tsara. Tsy oro no hipetraka aty amintsika. Oka aloha. Izy amin'ny napakevitra an'izany. Ka leo be miaro volako. Zany foana ny insisteny amiko isan'andro. Omaly zao dia efa niady tany indray ireo. Amin'inona? Fahasarotam-piaro miaro vola. Ka soa matika azy ny boahiny. Tsy ory hitako daholo ny fihetsiny rehetrarehetra isan'andro. Raha tsy mahatoky anazy ve za dia ataoko miaraka amin'ny zanako izy. Fa ny zanako mihitsy ny tsy azo ialana mihitsy. Ka tsy hitako sy olana amin'izany. Raha izay no fa problème miaro vola. Ok zany. Ok. Fa inona hoanina tonga anao iova hevitra tapoka ohatran'izao e? Ny amin'inona? Ny amin'ny fidiran'ny olona ato amin'ity trano. Tady fa ianao indrindra ny tena sarotiny teo aloha. Zao nefa ny lasa tsisy problème ndray. Ka efa nidoboka Rafidy. Iza tsony ny sanako rotana antsika io? Fa efa tena voapanga mihitsy. Efa voatazona any aloha hatreto. Tsy miditsinona zany. Fa sarotra azy ny hiala amin'ny orara io. Ny zavatra rehetra manameloka azy daholo. Na ny saika novan'ny amboletra amin'ny fitantanana ny orinasa azy. Zareo sy manamitsiny anao raha hitretra an'izany. Zay mihitsy na nikiokiona aminao androany ty. Mba nazavako amin'izay tena marina. Merci aminao ihany aloha. Mety koa raha ohatran'ny sahiran-tsaina kely tafaonao taminao. Fa inona ny tena marina? Zao izy. Samy manana ny tanjony. Zay sy Rafidy. Rehefa nanantony dokotera. Ina moa zany fa nadadina momba tao ambadiko ny fahafatesana Simon io. Zay no tediaviko. Fa ny Rafidy ohatran'ny fanirena kitsirahany fotsiny ny dokotera. Mba hitoroka ny madame Vera io namono vadiny. Dia nifotany zany ianao? Za koa tsy neritreritra mihitsy ny tena marina hoe zay ny tao an-tsaina. Tsisy afa-tsy dokotera Félix manko ny tena lalana tokana afana mahafantatra ny tao ambadiko ny tantara io. Nefa ny zany zavatra azo mbola lamina tsara fa tsy voatery ny farany famonona anazy. Raha ny fahazahoako anazy koa manko ohatrany hoe efa dossier classé ny momba ny fahafatesan'ny Simon. Raha zay moa zany ny resaka dia lasa nofitofy tanteraka ny amisy Rafidy tantarany société io. Fa rehefa voazan'ny Simon fotsiny laloviny satria mbola mystère ny fahafatesan'ny Simon hatreto. Mystère? Tenako anao fa nampiara-miasa amin'ny Simon mbola tsy nahita nofo mangatsiaka. Ny vady aman-jana koa moa io tsy tia mofo tamandra. Ary ianao tsy hita tsony tao aorianan'ilay resantsika iny? Ndao moa tsy hitarany maître taminao. Ohatran'ny nakasisiny kely io zaho sao dia mbola voantsy fanondroany indray. Fa nanahoana marina ny tany? Zareo raha tsy mifantoka akory ny problème nisy comptable. Ohatran'ny natambatra sarotao daholo ilay problème misy. Dia ahoana ny lazainao zany?
Zava-tsy rafidy ny resako tany. Mazavaiko tsara mihitsy hoe efa samy manana ny lalany zay. Zay foana manko tsara voizana. Fa sarotra kosa no manadio ny sain'olona. Tsy ory koa arany tena sarotra be ny resy ratra anazy raha sy tena efa nifankahita zay. Tsy ory, fa taizanareo ny hoana? Izy mihitsy nitady anahy. Antanina maître. Fa ohatra magagana ihany curiosité ny adala. Tsy haiko sa hoe nisy naniraka izy anatorana. Ianao koa fiancé amin'ny miaro vola nge izy. Efa zay le fifandraisany. Everiko fa zavatra hafa. Inona indray? Lazany rafidy fa hoe nasolonao ny toerako zany. Adalatsy. Anao zay ampivady-po any zanako zany ianao. Zafady ary. Fa mba roviana hoa ianao makany an-trano. Aninany? Na dia iregle amin'ny problème-nareo sy miaro vola fotsiny azako. Magagana koa zany. Ina ny magaga amin'izany? Ka ohatrany tsy neritreretiko mihitsy matsy. Fa inona ny olana zany? Zany mantsy ohatrany nisaky makany zay dia misy mandrara foana tsy azo izy kidikidirana izy amizy. Sisy an'izany. Tsy ory ary zao ino mivezivezy eo maninona? Nga moa izy mahafantatra an'izany. Aza mamorona re mareo a. Ianao koa ohatra ny re mbola tsy tany reny. Firy hoe. Afaka migarantiva ianao fa tsy azo problème mihitsy. Ankoatrana sy miaro vola raha makany ahy. Tsy ory amiko daholo izay manahirana ny sainao. Ka le zavatra ho ataoko mihitsy tsy fantatra. Zay izy mbola mampisalasala anazy. Dia ahoana? Sa za mihitsy tsy tianao? Ka tsy niteny an'izany koa zay. Ko naninona ary zany ianao saika hiditra tsokosoko tany? Zay fa azoako an'ilay resako ao teo? Ry, fihinako tsy mahazo andre? Mama Afara kia. Tena tsy mahita tao iny raha matoy. Nalaky ny foana? Tsisy idiran'izany iry elastika zany. Resaka manidina. Antitra ve kely olona dia miteniteny foana indraindray. Fa tady a madama nga hono izy. Zany no tedavina. Dia mahita an'izay atsangatsaman'orana rehetrarehetra ity. Mahita Monsieur Simon nge io nikizy. Ohatray. Le vadin'ny madama ve? Zany no redirediny teo. Kely fotsiny tsy nitenenako hoe sendra mba voariny salira matoy. Ndraiky, aza mba atao an'izany kosa izy a. Dia asainy manontany amin'ny madama hoe sendra misy kamana Monsieur Simon. Za ve tsy ho lefa mirediredy. Sao dia mba mifosanakany reto. Resaka hafa ny aty fa za mandray tsy raisiny hoe lahy. Ka sao dia nahita le miaro vola mivezivezy teo dia manadalana ka fotsiny. Mamaniry ela reny tonga teo. Namoty sampona indray. Nga? Nandalo teo izy? Ilaza bobo. Mahita an'izay hoe tsangana tamin'ny Maty Monsieur Simon. Fa nga hitanao? Zany koa ve dia ho marina vasy manofy atoandro indra matoy iny. Dia tsisy afa-tsy izay ngeky ny tetavany anaty aty. Za mieritreritra fa tsy oro ny tadiaviny teo. Fa tsy satampika izy. Dia namorona araka ny teneny indri. Aza miteniteny foana eo. Maninona koa zao zany? Eno madama io zany ko maninona. Dia efa miferinay ery. Mbola tsy ao izy. Dia anao tokoa moa zany raha mbola mitaditady anao ty ka?
na Iriel. Tenenay mbola tsy ao izy. Zany koa ve dia tsy hanareo hoe resaka an'izany aminazy? Na mba resakelana izy miora mba tsy handalindalo aty. Ianao koa nge dia saro-piaro-pitsy. Ahita saina eto indray tsika. Raha efa misaina indray zanak'olona. Le mbola le coup de tête ny Mario tamin'ny comptable iny mampalahelo anazy io. Mangino rivatra. Aloha fa andeha asa fa nareo ohatra manao resaka valavala fotsiny. Bonne journée. Bisous. Misary adala io. Lity aza mandoto tokotany. Andeha hivoaka angandry? Ia, andeha hiboaka za io. Ambesitrana Dia efa niteny tamin'ny mama? Zany koa menga mila angatahiny io. Zany tsy voasazy. Karaha mitady izy dia ahoana? Zany ndraika alongany dia marina. Sady za io misy raha lavako anazy. Fa ahoana? Hitanao dokotera io mongony anga sarotiny be zakay ndraika fa tsy miasa amin'ny fahasalamako za. Fa tsy efa contrôle ve sisa natao Andriany? Sa mbola manaraka traitement? Tsy haiko sony. Na koa te hitananga am'izy io. Ndriko ve moa gaga? Dia inona ny ilavana mama amin'izany? Sa piditra Andria amin'ny dokotera? Saky indramako vola. Atao inona? Ahoana? Tsisy fofona misy rafety intsony amin'ny plasinao io? Vita nga ny ataonao? Miverifia an'ilay kely fotsiny eka. Mahatsapa tena miadana mihitsy ny rehefa eto ianao. Zany. Amin'ny fanampiana hitako mihoatra mety mihitsy. Izay ny fahitanao anazy? Hatramin'ny mety raha zavaky vava amin'ny fahavononanao. Ka le izy dia voara tsy maintsy ataoko. Zany efa nitenenao fa za tsy hanary anao zany mihitsy. Na dia mbola betsaka aza ny zavatra tsy fantatrao. Anao koa ve dia hanafina anakan'izany? Ianao ara tsy mitandrinako.
mitovy ihany nareo somary io. Mitovy ahoana koa? Manandraroatra ny fahatsorako dia izy tsy mihaino anahy, tsy manaraka izay lolasaiko akory. Ohatranao namitaka tamin'ny miary vola ihany. Iny aloha tena hifonako. Dia ahoana moa izany ny ananako assurance hoe tsy vadika amiko intsony ianao indray andro any? Afa hiezaka foana ny tsy eritreritra an'izany intsony. Fa sura ve aloha hoe tsy teraka problème intsony ty raha ty? Mbola miankina amin'ny zava-misy izany, mbola tsy fantatra. Tsy tiako anga karaha magnaratra fahatsorany dokotera za na ohatra na fagnafody lasa gratuit. Koa ndry mila orina. Consultation ka tiako zakaigny amin'izany na dia miany mama fara 500,000 heures za be famelamina. Maninona? Calmant docteur zany. Tsy manana an'izany izy. Sérieux? Aiza nahita mama amin'izany? Ny problème ny ary ny mampimenimenina anazy sady izany koa be dia tsy fantatry indry. Ok zany, mampalahelo koa zany. Fa zao afaka miaraka amindry any amin'ny dokotera raha ilainy izany. Avelay fagnampy fa tsy magnino. Aleo za tady solution tany hafa. Any amin'izy? Amitiolika e. Izy marao tsy afaka hitaraigna an'izany. Ary ny marina ohatra ny elaela izay tsy nandeha taty amintsika. De gaga za. Mety misy raha mahavariagna anazy akany. Dia tsy nirara intsony ndry. Sa mantsy ohatra maheno vaovao hafahafa. Hoe ahoana? Resaka ny ampiasan'andro mora ilay izy. Momba ny miaro vola? Tsy magnino aby zareo na miaraka sady tsy hitako problème amin'izany. Ay! Zay alongany dia mazotoa anao ampaheleza mamafara amin'izany problème izany. Bon, efa tony tsara ianao zao Eny tompoko. Miankina amin'izay fanazavanao ety any no ahafahantsika mampiakatra amin'ity raharaha ity eny amin'ny fitsarana na tsia. Fahoana aloha tompoko azafady indrindra. Tsisy afa-tsy za moa zany no ahihinareo amin'ity raharaha ity. Mba manontany tena ihany mantsy hoe ahoana ry Vero, ry Mario. Tsy ianao mametraka fanontaniana fa kambavana nataonay taminao koa anie mbola misy manjavozavo ny valy teninao ka zay ny antony amerenantsika azy. Eny ariko. Voamarika fa niazakazaka tany amin'ny dokotera ianao raha vao nalala ny toerana misy azy. Inona ny antony nakanisanao tany? Momba ny docteur Félix aloha efa tena ela ny karohako azy fa tsy fantatro mihitsy hoe aiza eto an-tanàna. Fa ny nikaroka ny pirofo anamelohana ny Vero izay fantatro fa namono ny Simon vadiny, zay ny antony diako tany. Dia azonao zany izay nitadiavinao tany sa tsy? Ka eo mihitsy ny olana satria efa voatampona ny vavany. Dia fandrahonana zany no fantatra fa mety? Tsy haiko aloha hoe fandrahonana sa fampieritreretana ny vavana ataoko taminy. Satria raha nolazaiko dia hoe tsy afa-bela amin'io raharaha io izy. Mba azonao an-tsaina hoe tsy ara-dalàna zany zavatra ataonao zany. Ka inona ary ny tsy nitsorany tamiko ny marina raha tsy nifatahorany? Olo-kafa no azo ny rebirebena amin'ny lainga tsara lahatra fa rafidy nijoro sy niaro ny fahamarinana satria fantatro fa misy kimaizimaizina nahafaty amin'ny vadiny dia inga Simon zany. Rehefa sy ny fanontaniana manaraka fa azontsika valiana tsara mpitoniana. Fa hono
fifanjavatra ve zany nafaten'ny dokotera Felix tamin'ny andro sy ny fety iny. Ianao manko sa nilaza fa isy zavatra hipoaka ao amin'ny orinasanareo. Efa tsinjonao mialoha manko. Mo mbola misy andrasana ve tompoko sa efa kompletsika? Izy efa reo moro zareo dia zaho manampy anazy ko izahoana ny andrasana. Dia miala tsiny aky fa le izy moa izany resaka tsy mifankahazo. Tsy maninona ka. Fanazana zany aleo aloha asitsika présentation kely. Ny ato andriam-bavilanitra miaro vola vadiny ratsioratsoatsy. Izy ndray ranabavy tika namana tsotra. Hoe saika adiniko dia izy zareo mivady malala koa. Dia nanan'izay ianao mandefa aloha toy izay ny vehivavy ny resaka dia iro izay mifanazava. Fa hevitra ny ampidiny eto Tsy miady zany izay ka sady zany eky. Ie, fa ny naly mety tsara velatsiny tsy tiako. Efa enkao manko ireny tantaranareo sy tolotry ireny. Sady raha masony ny sarano nataondry. Zany zany dinika antsika aketo. Sady izy koa tia fantatra fa misy manana problème aminao sy tsiory. Za manko tsy malala hoe inona ny tena fifandraisanareo. Raha momba ny tolotry alongany kiniako mihitsy nagnafe ananjy. Fantanareo tsara ngamba fitaka nataony ana. Dia raha mbola namiararina anazy amin'izany anareo dia tsy haiko tsony. Ka efa mivoaka izy zao dia inona mbola mahatonga anareo mifampitaritarika etsy sy eroa ary? Manome voninahitra aloha e. Ohatra ny adaly. Fangatsy nanaraka amin'ny monsieur Rafidy. Eritreritro mbola hitana azy aty angamba. Nareo koa. Izay ve dia hitangana soavaly maty? Ny raha miaro vola aty izay ifampiresaka amin'ny madama. Dia isolelaka. Dia verina fa dondrona ary ve iny olona iny. Raha tsy fantany ny ataonareo ko. Nareo kosa diso manambanimbany loatra. Dia géane iny Nienjana ary nanao izay ho afany fa tsy sendra ny taolana. Ka manao an'Andriamanitra tsy misy ka. Ndry koa mbola mitazona azy eo ihany. Aleo andeha ho tazanina. Tsy hitany mantsy nahazo any comptable teo. Efa tonga ny lavolefona tadily ery. Ny larara ohatry ny iray zafilemena nataony madama ny ampanapana mihitsy tao ka. Dia ahoana ity zany? Miora, mi madama. Bonjour DG anay. Atsika ko mifampato fiarahatsika haritry ko fitiavanao zavo hanao ko atiako tegna tiako tsiko mandro mate atsika hoe amakivaky lalam-pianagna namorana saotro tsisy miala tsisy advao na umorana mafe na umangidina mame sati ale kofankara tiagna tonula atao kara Afera maty fampisaragna